Fifidianana olona amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana Desambra tsy anelingelan'ny mpanohitra hoy ny solomavambahoaka Fetra Lalamzafimbololona. Madagasikara tsy firenena demokratika intsony hoy ny RMDM. Fokotany ivolany iray Anosy be mampiteny mona ny fahatapahan-jiro hoy ireo mponina. Dia mbola makasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'izao aliny talata fa 17 ny volana novambra izao manasanao ampanazana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy misy izay tsy mitaraina ary mikaiky amin'ny famatsiana herinaratra avy amin'ny orinasa JIRAMA isan'izany izao ny asy amin'ny fokotany ivolany iray etsy Anosy be satria dia efa amam-bolana izy ireo izay no ny aina fahatapahan-jiro lava reny. Raha ny fanazavana ny entiny mponina avy any an-toerana dia noho ny fisiana orinasa iray izay mampiasa herinaratra ary tsy tokony araka ny tokony ho izy no antony izany. Nanao ny fanadihadiana amintsika ary Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. Adiny ny isan'andro farafabetsany no mandeha ny jiro ety amin'ny fokotany ivolany iray Anosy be. Mampitaraina am-pona ny fahatapahan-jiro lava reny isan'andro kanefa ny vola aloha eny amin'ny JIRAMA isam-bolana miakatra hatrany. Isan'andro dia ohatr'izao foana, tapaka foana. Dia mijaly be zahay. Tapaka foana le jiro, raha tsy tapaka izy androany, tapaka izy rapitso. Satria isan'andro tapaka foana ny jiro ety aminay. Tsy hoe inona no antony. Nefa ny JIRAMA anay ambony be ohatran'ny inona. Miakatra ambony ny jiro. Dia nefa ny isan'andro raha mbola miratra masanto tapaka foana ety aminay. Fa tamin'ny hatramin'izay tsy miparivo ny andro manindro. Isan'andro dia zay ary mivarotra amin'ny hariva maizipito ohatran'ny inona nefa ny JIRAMA amin'izany miakatra ambony be ny anay. Tapaka isan'andro foana. Sy eo vena mazao tsy mahita mbolina mibary antsony tapaka foana le tapaka foana ny jiro. Mijaly, tena mijaly. Dia mba hoe zany hoe isy le bary any dia io dia efa mba nitenenina le any. Dia vao mety hatramin'izao tsy tonga ihany ny fanamboatrany. Zay zany mba mangataka hoe tsy mba ho tapaka lava isan'andro ny jironay fa tena mahatiatiko zay fa sy mba foana ny entanay. Dia izay mba ho ara-dalàna salaminen'ny olona ny jironay. Raha araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mponina iray dia noho ny fisian'ny orinasa lehibe iray mampiasa herinaratra mihoatra ny tokony ho izy no mahatonga ny fahatapahana lava reny eny an-toerana. Efa nangataka tany amin'ny JIRAMA ireo mponina saingy tsy nahazo valiny mahafa-po. Dia ohatrany tsy misy firaharahiana mihitsiny ary ny zavatra misy eto aminay eto tsy hainay na fantatra ny JIRAMA na tsy fantatra ny JIRAMA fa misy usine eto mampiasa haute tension. Nefa mahagaga anay nahazo autorisation avy any amin'ny agence andavamamba. Nefa rehefa mampiasa ireo tsy mahazaka voaka zany. Efa fantatry ny JIRAMA tsy misy petra ray. Le technicien nan'izay doncteur io fa le andraikitra raisiny zareo tsy misy mihitsy. Izany ny fijalian'ny mponina ety amin'ny fokotany iray eto Andrenivohitra. Hatreto aloha dia mbola fampanofinofisana fotsiny ihany hatreto niezaka ny fitondram-panjakana amin'ny fisorohana ity fahatapahan-jiro lava reny eto Andrenivohitra sy manodidina ety. Eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany dia velotaraina ihany koa amin'izao ny mpampiasa ny lalana eny amin'ny fasan'ny karana eny noho ny faratsy ny lalana. Efa aman-taonany maro no ny aina izay faratsy ny lalana izay ny mpampiasa lalana eny amin'ny fasan'ny karana eny. Efa betsaka ihany koa anefa ny antsoavo nataon'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra saingy toa rano atondraka andamosingisa ihany. Nanao ny fanadihadiana teny an-toerana ary Javandremaefa Andry Rakotomalala. Lalana iray isa mampikilay ireo mpampiasa lalana ity, lalana miazo any Tanjombato fasan'ny karana ity. Hatramin'izay dia tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Ho an'ity raim-pianakaviana ity izao dia eto ny fivelomany. Maro anefa ny voka-dratsy ateraka ity faharatsian'ny lalana ity. Efa mambolambolana ihany aloha izay no nampiasainay satria lalana maray tsy arivo io. Isan'andro sansay dia io foana ny lalanay.
nefa le izy ratsy dia tsisy fandraisana andraikitra mihitsy nefa tsy fantako hoe ahoana na izay ara mijaly ihany mandalo an'ilay lalana satria vao mitotona kely eo no mitobaka andrendray raha toa dia mianjera tampoka eo mihitsy toa dia mikidia mihitsy dia vaky hatramin'le fitaovana ampiasainao. Tsy lazaina intsony ny fitohanan'ny fiara vokatry ny faharatsian'ny lalana, manampitrotraka ny fahasimban'ny fiara matetika, miteraka fantiantoka ho an'ireo mpamila nefa izany. Atao hoe azo lazaina hoe amapolo taonany mihitsy nefa nahitana an'ilay izy ny fahasimbana ohatr'izao, fa zao mbola raha mahita amin'ny zatra amin'izao fotoana izao ihany fa tsy haiko hoe tsisy mbola hoe efa ela nampanantenana hoe ovaina le lalana na hoe asiana fanamboarana ny lalana eraka Antananarivo fa to vita ihany fa tsy vita eny ihany foana. Raha ny tena izy ny lahara-pahamehana tokony lahara-pahamehana ihany satria lahara-pahamehana ho an'ny tsarababe-bahoaka nge ny lalana ary presque ny 90% na 80% amin'ny olona mipetraka amin'ny toerana anankiray ohatr'izao dia mampiasa ny lalana avokoa. Le fanjakana avy any tokony ho tenenina amin'izany se ny io efa be da be manao fitarainana amin'io tsy raisin'ireo roa mihitsy. Mbola tsisy fandraisana andraikitra mihitsy. Mbola tsisy mihitsy fa dia izao foana ny ainana aloha. Inona mety hoe fiantraikany amin'ny le resort, resaka resort zany zay zao efa inefatra tapaka resort anatin'ny ray volana. Tsy mitsaatra ny manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ireo mpampiasa ity lalana ity mba hitondra vahaolana faran'izay haingana. Lafim-baovao afantanteraka kosa indray dia tsy misy izay tsy mitokana amin'izao ireo sampandraharaha goavana eto Madagasikara. Taorian'ny syndika ny mpampianatra na ny Saint-Pama dia miroso amin'izay fitokonan'izay ihany koa amin'izao ny syndika mahaleo tena misehatra eo amin'ny fanaraha-maso ny tontolon'ny asa na ny SAIT izany. Nisy moa ny fampiatsoana mpanao gazety izay nataon'izy ireo teny amin'ny Foibeny teny Antsahavola ho any Androany ho fampahafantarana izay antony izay fitokonana izay. Mialy Rarinombana, Mathieu Princy. Nanomboka ny alakamisy teo no niato tamin'ny asa ireo mpanara-maso ny tontolon'ny asa na ny inspecteur du travail manerana ny Madagasikara. Isan'ny antony anataterahan'izy ireo izany ny tsy fandoavana ny tambokaraman'izy ireo nanomboka ny taona 1992. Eo ihany koa ny tsy famalian'ny fitondram-panjakana ny fitakiana mikasika ny sata manokana mifeny asan'izy ireo. Nambaran'ny syndika mahaleo tena misehatra amin'ny fanaraha-mason'ny tontolon'ny asa fa efa nisy ny taratasy napetraka izy ireo teny amin'ny ministeran'ny asa mikasika ireo fitakiana saingy tsy nisy valiny izany 2.70 ora taorian'ny fangatahana ka izao ny afara tamin'ny fampiantona ny asa manerana ny nosy izao. Manamafy zay eto mitaky ny amoana ny sata manokana mifehan'ny inspecteur du travail zay efa nanomboka ny takinay nanomboka ny taona 2004 zay mbola tsisy valiny hatramin'izao. Fa le sata takinay io dia io no mamaritra ny fahefana tokony ananan'ny inspecteur du travail. Inona koa ny andraikitra tokony sahan'ny inspecteur du travail eo ihany koa ny hoe organisation ny système d'inspection du travail zany dia tafiditra ao anatin'io ihany koa izay teneniko izay hoe teny amin'ny fanjakana zany ny organisation internationale du travail amin'ny alalan'ireo fifanarahana risam-pirenen'ireo ny hanomezana sata manokana mifeny inspection ny inspecteur du travail. Tafiditra ao anatin'ireo sampandraharabe asa sy miasa mafy ny mpanara-maso ny tontolon'ny asa eto Madagasikara kanefa mahatsapa izy ireo fa tao ataony ny fitondram-panjakana njorombala hatrany. Isan'ny mampitaraina azy ireo ihany koa ny fanasoketana ny fomba fiasan'izy ireo. Isa taona eo zay ny service d'inspection du travail mamaolana farafahakeliny 3 volana zany hoe be lavitra noho ny vitan'ny fitsarana amin'ny ady asa. Ny situation iaina Madagasikara amin'izao zany ny toetra raha iaina Madagasikara amin'izao dia hitantsika fa niatrika ny coronavirus be da be ny orinasa mikatona. Raha ka ohatra fotsiny tsika ny zone franche anankiray raha mikatona misy olona eo amin'ny 10 farafahakeliny miasa ao efa olana 10 zany no géren'ny inspecteur du travail dia eritrereto hoe firy ny orinasa mikatona ary firy ny mpiasa manana olana amin'izao fotoana izao tsy araka intsony ny asa tena tsy araka intsony efa mihoatra ny aina. Zay no mahatonga anay mitaky hoe jereo manokana le momba anay satria be loatra ny olana vahanay makasika ny olana ety amin'ny fiarahamonina kanefa indrisy ny olanay tsisy mpamahy. Malaza ihany koa ary misy miezaka mivoy hoe betsaka ny inspecteur du travail izay voavidy vola mpanao kolikoly sy ny sisa. Antsoavy no atao hoe be da be ny tompona andraikitra sy ny sampandraharaha misahana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Tsy teny afa-tsy ny bianco, tsy teny afa-tsy ny fitsarana, misy ny paky
enjeo araky ny lalàna tompoko reny olona milahitana lazainareo fa manao kolokolo reny fa aza saziana miaraka amin'izay mpanao kolokolo ny olona mariny. Nanamafy ny sendika mahaleo tena momba ny fanaraha-maso ny tontolon'ny asa eto Madagasikara fa tsy hiverina amin'ny asan'izy ireo raha tsy mivaly ireo fitakiana rehetra. Marina moa fa misy 50 no isan'ireo inspecteur du travail manerana ny nosy ary tsy mihoatra ny 900 ny isan'ireo contrôleur du travail. Pejiny politika dia nambary ny fanambarana nataon'ny sekretera mpanjakana miady hidiny Gendarmerie androany mahakasika ny fiomanana amin'ny fifidianana loholona izay ataony faraiky 12 ny volana Desambra izao. Ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko dimy ny zavatra mety hitranga mandritra ny fifidianana ho avy sy ny hevitry ny avy amin'ny mpanohitra mahakasika izay no entiny Ravo Razafimahenina sy tahiry aina amintsika ato anatiny ity fanadihadiny ity. Ity ny fanambarany sekretera mpanjakana miadidiny Gendarmerie androany mahakasika ny fifidianana ny 12 Desambra ho avy izao. Sokajin'olona dia ny zavatra isy dia anao izay tsy hahatanteraka amin'ny fifidianana io satria zareo efa tsy mandray anjara. Izany mahatonga an'ireny misy olona solombavambahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka. Namaly izany ny solombavambahoaka voafidy amin'ny anarany Tokotiko Madagasikara izay anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fanambarana ary nanamafy ny anjara ndraikitra ny solombavambahoaka ihany koa ny tenany. Ny tany Ambatondrazaka maninona navelonareo anatanteraka izay? Nikorotana ve izay tany? Tany Mahajanga ianareo nilaza fa hoe toerana tsy mifefy io, toy izay hoe aleo fefenay ara. Toy izy nareo tsy mety indray fa mangalao autorisation amin'ny commune, tsy filambaniny ve izany? Tianareo tanterahana fanindrina ho tanterahana io fifidianana io, tanterao fa ninay teto amin'ny fotoana le fifidianana ho sénateur satria nareo ary miovova zay zavatra hoe foanany hoe tsy asiny hoe zao nasinareo 12 fidina ihany dia ny enina ho tendreny ny filohan'ny republika. Ianareo no miovova hevitra izay nanisa mahatonga anay miteny hoe tsy andray anjara izahay ary zoanay tanteraka miteny izany vahoaka re aza piororona ireo mpifidy izay avy amin'ity Madagasikara izay ny toromary izay nafitsipika anay tsy mety ny fijerinay azy mbola natanterahana ny fifidianana io fa tanterao raha ohatra tianareo tanterahana tsy hanelingelina an'izany izahay ary sambory sanatry raha ohatra misy avy na maneritrehitra nakorotana izany. Tatra amin'ny vahoaka no nataony solombavambahoaka raha nidina tany amin'ny faritra nisy ny hetsika navelana lalaka nisy kosa ireo nosaka nanatsy atao ny fanaovana tatra amin'ny vahoaka mana raha teo betsaka ny zavatra niovaka tokony hampahafana. Eo amin'izay pejiny politika izay hatrany sy dia mandeha ny fanaratsiana amin'izao atao amin'ny antoko-mpanohitra no nitatitra ataon'izy ireo amin'ny vahoaka malagasy omaly dia nilaza ny ministra Amperinasa iray fa mitetika fanakorontanana ny solombavambahoaka sy ny olom-boafidy manao izay tatitra izay. Namaly izany ihany koa ary ny solombavambahoaka iray mahakasika izay. Mialy rary nombana no nanao ny fanadihadiana Mathieu Prince kosa ny nakany sary. Inona no atahoran'ny fitondram-panjakana? Io no fanontaniana mipetraka tsain'ireo solombavambahoaka atsimo amin'izao fotoana izao. Lazaina fa mpanakorotana mantsy ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko-mpanohitra ireo izay manao tatitra ho an'ny olom-pirenena. Efa misy sahady ihany koa ny feo ahely eny anivon'ny fiarahamonina eny ny antoko-mpanohitra no fototry ny korotana iseho eto amin'ny firenena amin'ny fifidianana loholona amin'ny 1 ny volana Desambra io. Ny mampalahelo hoe ny mahagaga ao anatin'le fanehoan-kevitra zay ndraiky mpanjakana zay dia miovaova. Voalohany aloha tsy nanakorotana mihitsy ny solombavambahoaka tiako Madagasikara ary ny zavatra tiana ho tenenina dia izao voalaza ny eo amin'ny 9 fa 7 amin'ny lalam-panorenana fa solombavambahoaka amin'ny Madagasikara no titre hoentinay nalana anay raha ny tenako manokana dia boribory tany fahady fa zay aloha tiako ho ampitaina mino fa fantatra zareo izay dikan'izay afaka milaza izay afaka miresaka izay na izanay zay raha Madagasikara misy zavatra tsy mety satria izay nodidinay. Ny faharoa indray dia mahakasika ny resaka hoe manakorotana izahay manao izay tsy tanteraka ny fifidianana. Raha ny fanehoan-kevitra nataon'ny tiako Madagasikara nareo solombavambahoaka dia hoe tatitra no ataonay. Marina mety tsy vitanay ny tatitra rehetra satria tsy ary voaresaka zavatra rehetra izay lalàna ny tapahanay tato. Ny zavatra hita mivoaka dia ny sosialim-bahoaka ny tena resahanay aloha voalohany indrindra hoe inona mety inona tsy mety. Ny hevitra nge ny olana dia izao hoe ny hevitra tapahan'ny fanjakana hatreo dia mety fa mandeha amin'izay ny fanatanterahana
tsy misy mandeha araky ny tokony ho izy zay a no resahanay a any am'ireny a fitsidiana ataony ireny dikan'izany manampy ny fitondram-panjakana iny izahay manampy azy zay satria raha azony ahitsy reny a inona no lazany etsony eo ara zay ne ny antony porofoa sevi-porofony eo fitondram-panjakana mpanatanteraka fa nanakorotana izay raha misy kosa manakorotana sanatriny zany am'ireny zavatra ataona etsika ataony ireny tena mampirisika azy mihitsy izay isambotra fa tsy mananeritreritra an'izany izay tsy tokony hodiny tsy hita ny lasa araky ny nambarany ity solombavambahoaka ity hatrany tsy tokony isy ihany koa ny fanaka-tsakanana ny tatitra ataon'izy ireo satria zony ny vahoaka no mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ary etidin'izy ireo no mampafantatra izany de toy izay koa nyterin'ny ministry ny aty tany ohatrany hoe manakorotana izay fa politika politisianina sasany moa nytenyko hoe zay tsy solombavambahoaka voafidy tarina ty voafidy tari fomba fanao politika ihany zany mampatsiaha anareo sy ny ekipa anareo ireo inona ny nataonareo tamin'ny 73 député niaraka isika nany reo le solombavambahoaka tim sy anareo avy amin'ny vondrona misy anareo taizany tsy nale anareo nareo nga solombavambahoaka natanina rivodolo le nakeo amin'ny 13 mai reny torak' zany koa ny tany Moramanga raha saika analy anareo ny tale général ny fanalamanga tamin'izany fotoana ianareo nga député Moramanga ka mitovy le izy aza manao 2 poids 2 mesures matahotra ianareo nefa zay tsy maninona anareo mihitsy ekeko hoe manao politika izahay milaza ny zavatra tsy mety fa araky ny tengo teo mafisikiny hoe raha ohatra manao zavatra tsy mety ianareo de tsy maintsy miteny izahay zay tsy afaka ny any miatsipriany any lalàna fa ny sosialim-bahoaka ny tena jerenay zay ny teniko teo raha navelanareo hiditra ozy ray tany atsirabe tao anatin'ny magro samby laza aminareo zahay fa tsy nisy olona toy ireny teo amoron-dalana fa ianareo ny nanakana anay ka de zay manaraka rehefa anao izahay avelohany izay hiditra ao toy ny tany Mbatondrazaka mangataka anareo mbo valinareo zay nikorotana ve izahay tany eo amin'izay pezy ny politika izay atrany sy de makasika ny fitantanana ny firenena ankehitriny dia naneo ny heviny makasika izay ny avy eo anivo ny RMDM nisy monita fa nataon'izy ireo ny mpanao gazety izay natao teny amin'ny QG teny ampandrana teny Germain Menjanahary Manora Andriamalala. Ao anatin'ny jadona tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao fitaovana nentina nambabona ny vahoaka malagasy mba anonganam-panjakana fotsiny ny nanokanana ilay kianjana Mojatovo ho kianjany demokrasia tamin'ny taona 2020 didiko fe lehibe no misy eto ary tsy natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany intsony ny mpitandro filaminana fa lasa fitaovana raha matahora mba hiarovana ny tombotsoa ny mpitondra na ny voalaza ministre zay tokony hikarakara ny filaminam-bahoaka zany na ny voalazan'ny prime ministre zay tsapana mihitsy fa manala tanteraka eto Madagasikara zany hoe demokrasia zany ary mahametsaka ny sotoavo ny didiko fe lehibe tsy mahay horefesina mazava ho azy ny tenentenenina amin'izany hoe mandeha makany amin'ny dictature tsika amin'izao fotoana izao rehefa nandeha ny coronavirus dia nilazaina fa ny coronavirus ny tsy azo anangonam-bahoaka kanefa dia raha tsika mahita ny zavatra nitranga fa ny filoham-pirenena mihitsy no nitarika olona nameny tanàna nameny vahoaka ary marobe ny tsy manao sarim-bava tamin'ireny vahoaka ireny tsina tsisy bedy tsy nisy olana ko mijery hoe aptivio ny lalàna mifehy ny mpanohatra sy fitondram-panjakana eo amin'ny fifanasarana malagasy aleo saminy amin'ny hefiny madio isy vahoaka ry mba samy tompona zany akory zazakely izay ka rehefa izay ny manao dia tsy maintsy anakorotana sy anapoahana grenady fa rehefa izy ny manao dia tompona andraikitra zany tsy zany ny tompona andraikitra amin'ny demokrasia tipo ny vahoaka bezina anaraka lalàna fa ny mpitondra sy ny ekipany dia ambony sesilany ny fampisehoana ny fanjakana tsy refesy mandidy raha ny artista malagasy ary zavatra tena toerinay zany nefa ireo olona ireo ny tena anisan'ny tena mpilalao ny artista malagasy kojakojaina makany akavia makany akavanana mba entina anao propagande amin'ny fotoana ilana azy angamba fa io ny artista malagasy mahita io ianareo zatovy niobibe nareo tompoko lasy tompoko vavy fa io nareo mahita azy ny artista avy any ivelany avy any Afrika Atsimo avela manao fampisehoana mandeha miridarida eraky Madagasikara ny artista malagasy tsy avela maneho fihetsika sy mitady vola zava-misy zany fa tsy azontsika toerana ny tsikaritra dia tahotra politika amin'ireo lazaina fa vitsy anisa no misy eo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana any ka tsy ajaina hatramin'ny lalam-pandrenana izay izy ireo ihany no nanao azy sy nandany azy tamin'ny 1 volana Desambra 2020
fa manoloana ny fahasairanana lalina izay iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia namoaka ny heviny mahakasika izay ianko ny avy eo anivo ny Rodobe Mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Germain Omenjanahary sy Manorandre Malalatranty no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Naresaka tatoato ny fanampinan'ny avana any atsimo izay tratry ny Kerie. Hita teto avokoa ny vary sy ny voamaina eny fa hatramin'ny mangahazo maina amanana ireo tratry ny Kerie sy ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo ireo. Ho an'ny sarababem-bahoaka dia tao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana ihany no nahitana izany na dia tsy ampy aza fa rehefa ny farana ny amehany dia tsy hitantsony ny oeraoerany ny mpitondra momba ny famatsiana sy ny fanampina ny vahoaka. Tsy vahoaka ray ny na vahoaka roa no sahirana amin'izao fotoana izao fa tsika menakavy tsisy fa tsy olombitsy izay mahita vola amin'ny fomba tsy fantatra sy mazava no afaka mirere amin'izao fotoana izao fa ny vahoaka malagasy fe vahoaka malagasy izany hoe vahoaka miasa isan'andro vahoaka mitonga voahomana dia mazava ho azy ary fonctionnaire ampidiriko anatin'izany amin'izao fotoana izao fa tena sahirana ary tena latsaka lalina latsaka katerena mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsanay mihitsy milaza amin'izao fotoana izao fa raha ny fanoherana amin'izao fotoana izao ny eo tsy misy ray volana koa rehefa tsy misy zany Kerie zany ery Madagasikara tsy ilaina anateran'ny rakotona rabe hoe ity tsy mpangataka angeny any atsimo ka mandeha anateranao tsy pazanao fotsimbary fa mahavany olana ianao ary manomboka amin'ny amanao ny olana ka mahatonga ny fotoana maro dia tsy verina ny amintsony ny zavatra misy ohatrany amin'izao fotoana izao. Raha tena fanjakana sy mpitondra mitsinjo vahoaka no mitondra any Madagasikara dia ny zavatra manahirana ny vahoaka no tokony imason'ny mpitondra voalohany. Ny famahana ny olana rano sy ny jiro, ny fiakaran'ny vidim-bary, ny famoronana asa ho an'ny tanora, fa tsy EPP manara-penitra kanefa ny mpampianatra FRAM na kianja manara-penitra andravana tranom-bahoaka izay efa latsaka ao anatin'ny fasahirana. Fa mitoetra amin'izao ny fanehoan-kevitra mpanao politika mikasika ny raharaham-pifidianana teto Madagasikara. Isan'izany izao ny antoko Botrikafo mitaky ny amoahana ny marina hatramin'ny farany mikasika ity raharaha ity. Io antoko io taoriana ametrahany fitoriana teny anivon'ny PAC 67 hectares. Mialy rary nombana no nanao izay fanadihadiana izay eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Mathieu Prince. Tsy miova mifotokevitra hijoroany ny antoko politika Botrikafo ny amin'ny tokony hanokafana fanadihadiana lalina mikasika ny fifidianana feno doublon teto amin'ny firenena. Tsy lahara-pahamehana ary tsy misy dikany ny firotsona fifidianana manaraka hoy izy ireo raha tsy voavany olana mikasika io raharaha io. Tokony ampiarina amin'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanaovana osoka tamin'ireny karapanondro sy lisy mpifidianana feno doublon ireny ny sazy fa tsy avela ho vitavita fotsiny amin'izao satria fanaovana tsinontsinona ny safidim-bahoaka izany. Izay kosa aloha mba mieritreritra lesy lahatra hoe raha resaka fanodikidinana ny safidim-bahoaka izany mba mieritreritra izay hoe mba misy sazy kosa tokony ho tandrify an'izay fanodikidinana ny safidim-bahoaka izay izavy ireo olona nandray anjara tamin'ny fanodikidinana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fanodikidinana na fampidirana doublon tamin'ny lisy mpifidianana iny. Efa nisy ao fanambarana nataon'ny filoham-hevitra voalohany sy ny efa nisy ihany koa reny fanazavana no entin'ny tale général ny imprimerie nationale izay nesorina tamin'ny toerany moa tamin'izany fotoana. Mba hiverinay kosa hoe mialohan'ny hidirantsika ny fifidianana manaraka mba tokony ataony fanadihadiana rehetrarehetra dia saziana izay olona rehetra tokony ho saziana amin'ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka mba tsy eritreretan'ny hafa tsony na tsy hananan'ny hafa ataontsika hoe eritreritratsy fa hoe raha misy tokony andraikitra vaovao indray tonga eo amin'ny CENI na any amin'ny ministera isan-karazany any ny atanina ohatran'izany dia hoe azo atao izany manodikodina ny safidim-bahoaka satria ilay rehetrarehetra nanao teo raha tsisy sazy akory ny fanandrify amin'izay. Mampieritreritra ny anivon'ny HCC sy ny fomba fiasan'ny ity androm-panjakana izay heverina ho isan'ny fototry ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa ny eo anivon'ny ity antoko politika ity. Notsindrin'izy ireo manokana tao anatin'izany ny tsy fandraisana andraikitra ity androm-panjakana ity mikasika ireo fitarainana maro tamin'ireny fifidianana feno doublon ireny. Manararotra mamaly ny filohan'ny HCC makasika an'ilay requête be dia be mipetraka any amin'ny zareo makasika an'ilay fitoriana mididina ny hoe tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fandehanan'ny fifidianana dia tsotra ny valiteniny hoe ty raharaham-pireneny ity ange tsy kilalaon-jaza. Tena tsy kilalaon-jaza tokoa moa izy ity tena marina izany tena tsy kilalaon-jaza ny raharaham-pirenena. Ary izay koa matoky fa olon-dehibe ny filohan'ny HCC olon-dehibe ireo olona rehetrarehetra ny karakara ny fifidianana tamin'ny farany teo
fa kilalao aninona ary zany le zavatra natao le fifidianana natao mahatonga an'ireny tsy fahatombanana be dehibe ireny dia tokony anjaran'ny ACC filohan'ny ACC zany mieritreritra hoe mahatoa ny zanako ohatranao zay verina hoe isan'ny zaza fehezina efa mba mametraka fanamariana na mety hoe fanontaniana mahakasika an'ilay tsy fahatombanana fifidianana na fanamariana mahakasika an'ireny requête be dehibe hoe azo raisina fa tsy mitombony ireny fa misy antony zany hoe fa eto tsisy tady raharaha akory na sanatria hoe andeha ilahady ka zavatra hita hoe mety zao dia ila ambany indray fa matoa mipetraka ireny adihevitra rehetrarehetra ireny na ny filohan'ny ACC koa ary iverindray mba tokony isany andray lesona amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity. Marina moa fa tsy mbola nahazo fampiatsoana avy amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka mikasika ny fitoriana napetraka izy ireo ity antoko politika ity. Eo amin'ny lafim-baovao fatanteraka kosa indray dia karazana fialamboly tena ankafizin'ny tanora ary tena be mpitia mihitsy amin'izao ny vaky boky. Ny taratasy tsy dia tena mahaliana azy ireo intsony fa mirona kokoa any amin'ny finday sy ny fitaovana elektronika ireo tanora ireo indrindra tao anatin'ny fotoany amiana ara-pahasalamana iny. Nanao izay fanadidina izay amintsika ary Iravo Razafimahenina sy Tahiry Nyaina. Samy manana ny antra ho azy na ny boky taratasy na ny boky elektronika. Andaniny azo tehirizina ny boky taratasy, ankilany tsy mba antoerana ny boky elektronika. Hafa mihitsy le maheno ale fofony mitazona an'iny iny tsy mety lobaty. Tsy mety lobaty iny mahazo labozia ianao dia afaka mamaky afo ny orana dia afaka mamaky tsy mila connexion tsy mila ininy. Passion rehefa tsisy atao dia mitady vaovao mior tsy voavaky dia misy fotoana ohatra hoe 15 000 ariary anatin'ny volana iray. Misy fotoana mety tafakatra 60 000 ariary rehefa ohatra tena misy boky tena iandrasanao efa ela be hoe iny roviny iny vao tonga. Ataoko hoe filinina angamba ny tena tiavana mamaky boky manuscrit le mba tsisy atao iny dia mamaky kely fa misy fotoana tena matapitra mihitsy rehefa mandany tsy haiko quelques heures dans les livres. Créatif kokoa zany ny boky satria ianao rehefa miditra anatin'ny mamaky boky dia mihoatra ny hoe mandafa mihitsy le izy fa le hita andavanandro ohatry zany. Dia misy koa le resaka développement personnel mazava ho azy zay manampy ny olona iray hitondra tena manao zavatra tadiaviny ary indraindray manampy azy afantatra izy tokoa izy. Antonany maro no nisehatra tamin'ny fivarotana boky ity ireny mpianakaviana ity. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny vidina boky iray miankina amin'ny karazany toy ny hoe roman, fantastique, fiction, boky fianarana sy ny sisa. Ao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook no mandeha ny varotra. Manomboka amin'ny 2,000 ariary ny fanaterana ny boky. Azo atao tsara nefa ny mamaky boky fotsiny tsy sandaina vola any amin'ny toerana misy ny tsena. Tanjona moa ny ampirisika ny olona ho tia mamaky boky. Varotana boky aloha amin'izao hoe azo lazaina malalaka fa na izany arana misy an'le PDF ny PDF mirona bebe kokoa any amin'ny elektronika zany ny olona no mandeha amin'le boky taratasy. Raha ny hitako aloha hatramin'izay ohatrany maromaro ihany aloha ny olona manjifa ny taratasy. Le ankizy le vao misonitra no mirona bebe kokoa any amin'ny PDF. Fa amin'izao zany tsika amin'izao efa krizy dia ny zavatra tena tadiavin'olona amin'izao fotoana zany resaka développement personnel eo amin'ile fiainana andavanandro. Tanjonay zany amin'ile mivarotra boky isintona ny tanora ho tia hamaky boky satria efa miataka amin'ile vaky boky ny tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana dia hosintomina hamaky boky. Zay zany nijery hoe inona zavatra tena ilain'ny olona amin'izao fotoana hitaritana ny ankizy tsy vary lavo tsy irona any amin'ny zavatra ratsy dia zay hoe aloha ho taritina hamaky boky. Ireo boky vahiny amin'ny teny frantsay sy anglisy aloha no tena hita betsaka eny an-tsena. Vitsy kokoa ny boky amin'ny teny malagasy no vitsy ihany koa ny tanora ny liana mamaky izany hoy hatrany ny mpivarotra. Fa eo amin'izay pejy ny kolotsaina izay hatrany sy dia nisy androany hetsika no tanterainy avy eo anivo ny Alliance Française sy ny avy eo anivo ny Fonds de dotation HY teny Andavamamba teny. Fampiroboroboana sy ho fanomezan-danja indray ny lafin'ny kolotsaina sy ny zavakanto eto Madagasikara no tena tanjona nandritra izany. Nzavandre Mahefa sy Andra Rakotomalala.
totosandroany ny fifanarahan'arakasa teo amin'ny alliance française sy ny fond de dotation HAI fiarah-miasa miompanahy indrindra amin'ny famerenana indray ny asan'ny kolotsaina sy ny zavakanto eto Madagasikara omendanja amin'izany ireo tanora manan-talenta mba ahafahany mivelatra kokoa eo amin'ny lafin'ny zavakanto ary tanjona ny arasalavitra azy ireo zavakanto maro nenezahina naseho nandritra ity hetsika ity isan'izany ny fampisehoana ansary ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina eny eo ihany koa ny di na ny danse urbaine izay ananan'ireo tanora fahaizana sy talenta. Dia ny tanjon'ny fond de dotation io zany anampy ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy mba ho tonga fanosehana ny fampandroana lovain-java eto Madagasikara. Midika izay izay tena finoana lalina mihitsy ao anatin'ny fond de dotation HY hoe tsy misy fampandroana lovain-java raha ohatra ka tsy arenina sy omena haja ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy. Maro ny tanora liana amin'ny resaka zavakanto sy ny kolotsaina tahaka izao. Misy ana nefa ny sakana sy ahafahan'ireo mpikarakara mampivelatra misimisy kokoa isehatra iray io. Dia satria zany eto Madagasikara tsy misy aloha voalohany indrindra ilay atao hoe institution raha mijery zao tsika ny apita dia misy ny hoe académie des beaux-arts, misy ny hoe école supérieure des arts. Eto Madagasikara misy ny institution fa tsy ampy zany ireo voalohany izay faharoa koa tsy itsika mpanjifa itsika mpijery ataontsika hoe spectacle ohatra dia tsy vonona ny andoha vola be anosehana ireo mpanakanto ireo fa alao aloha ary marina ny antsika amin'izay fotoana izay alao aloha mamelona vady aman-janaka sy mandohany ny hetra sy mandohany zavatra rehetra sy mainty hatrehana zay vao manohany izany zavakanto izany. Izany hoe ny tiako lazaina amin'izay hoe eo anivon'ilay fahatrantsika malagasy aloha ny antony voalohany dia ny antony faharoa dia satria tsy misy ireo institution ireo zany miprofessionnaliser ny mpanakanto sy ny artiste eto Madagasikara. Amaranantsika ny vaovao tahaka ny mahazatra dia eo amin'ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena any Grande-Bretagne nanty dia voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 indray ny Prime Ministre any an-toerana araka izany dia nahiboka tamin'ny toerana manokana indray ity Prime Ministre ity Asinandriamalala sy Tokoroamarolary no mamintana amintsika ny andindininy izay. Voamarina tamin'ny fitiliana izay natao taminy fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 indray i Boris Johnson, Prime Ministre Britannique. Raha araka ny fanadihadiana natao taminy dia nandritra ny fionany tamin'ny mpanao politika iray ny toerana nazahoany io tsy mikaretina io indray. Voamarina mantsy fa mitondra ny tsy mikaretina ihany koa ity mpanao politika iray izay niaona taminy ity izay nahatonga azy nanaovana fitiliana ihany koa. Raha araka ny fanazavahan'ity Prime Ministre Britannique ity hatrany dia efa niezaky ny nanaja ireo fepetra rehetra anakanana ny Covid-19 ny tenany saingy izao tratra izao indray. Salama tsara ho izy ary tsy misy ahina fahasalamako hatreto tao anatin'ity oronan-tsara iray ity. Tsara ny manamarika fa efa voan'ny coronavirus ity Prime Ministre Britannique ity ny volana aprily lasa teo ary salama tsara taorian'ny fitsaboana azy tena anivon'ny hopitaly. Manaiky ny anaovana andrana amin'ny vaksiny vokariny Royaume-Uni moa ny tenany ka andrasana ny fivoarany toe-pahasalamany. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy ary io amin'ny manaraka indray tompoko.